Fangasoa eto mifandarina indray sika androany. Ny talen'ny fanavozana ny fitantanana ny fananantany no vahiantsika any amin'ny tapany faharoa. Ka ny sehitry ny fananantany amin'izao vanim-potoana numerika izao no hitondrany fanazavana eto. Fa mialohan'izay aloha dia ny mpitsara mpisolo-pampanohy iray avy eto amin'ny TPI Anosy no hitondra fanazavana momba ny cybercriminalité na ny elokatao amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovan-tserasera na fitaovana numerika. Falmerabany mpijery ny televizionna malagasy izay mpanaraka ny fandaharana ny zoso lalàna amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao dia hita tokoa fa mahay mitombo ny elokatao amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovan-tserasera na fitaovana numerika. Hita moa zany ny fivoaran'ny teknôlôjia dia maro ireo olona izay mampiasa an'izany teknôlôjia izany dia lasa mitatra koa ny sain'olona hanao eloka izay manontona ny olona. Inona ny atao hoe cybercriminalité? Ny atao hoe cybercriminalité dia ireo elokatao amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovan-tserasera, fitaovana numerika na teknôlôjia. Ohatra hoe fampiasana finday, elokatao amin'ny alalan'ny fampiasana tambazotra sosialy ireny amin'ny alalan'ny internet sy ny sisa. Misy lalàna manokana ve miaro ny cybercriminalité eto Madagasikara? Misy tokoa ny lalàna izay miaro ny cybercriminalité eto Madagasikara dia ny lalàna 4.10 tsipika ohatraohatra enina tamin'ny 17 ny volana Jolay taona 4.10. Taty aoriana io lalàna io dia nisy ny fanitsiana sy ny famenona an'ilay lalàna tamin'ny alalan'ny lalàna 4.10 tsipika ohatra 1.30. Ny antom-pisian'ireo lalàna ireo dia mba hiadivana amin'ny cybercriminalité ary koa mba hanasaziana ireo izay mpanao eloka sy ny iarovana ny angon-draikitra na ny resaka données informatiques. Inona avy ireo karazana eloka atao amin'ny cybercriminalité? Araka ny voalazan'ny lalàna 2014-006 dia misy sokajy maromaro ireo eloka amin'izany. Ny sokajy voalohany dia mikasika ny rafitra arakajy mirindra na délit relatif au système d'information. Anisan'izany ny fidirana na ny fitoerana antsokosoko ao anaty rafitra arakajy mirindra. Noho izany dia eloka ny fidirana antsokosoko ao anatin'izany rafitra izany ka inina atao ilay izy ary koa tsy misy antony fanamarinana ara-dalàna tsy nahazahoana lalana na accès amin'ilay système d'information. Antsoina hoe accès et maintien frauduleux dans un système informatique. Izay no iantsoana an'ilay eloka. Inona avy ny sazy azo avy amin'ny fampiasana ny cybercriminalité? Araka ny voalazany andinin'ny fahenina ny lalàna 4.10 tsipika ohatraohatra enina ka mety mahavoasazy amin'ny alalan'ny fandaovana lamandy iray hetsy ariary ka hatramin'ny 10 tapitrisa ariary na sazy fidirana amponja enim-bolana ka hatramin'ny 5 taona hatranomaizina. Mafy kokoa anefa ny sazy voatondro ny lalàna izay mety avoasazy 2 taona ka hatramin'ny 10 taona hatranomaizina sy fandaovana lamandy 2 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 10 tapitrisa ariary raha toa ka tarika fanimbana, famafana sy fanovana na fanafoanana n'ilay tahirikefitra informatika ny fidirana tsokosoko tao anatin'ilay rafitra arakajy mirindra araka ny voalazany andinin'ny fafito amin'ny lalàna 4.10 tsipika ohatraohatra enina. Tafiditra ao anatin'ny eloka arakaba ihany koa na ny cybercriminalité ny fanovana ny matériel informatique sy ny fikirakarana ny logiciel. Tafiditra ao anatin'ity sokajin-keloka ity ihany koa ny fikirakarana informatika izay ny natao mba hanovana hanafoana ny fomba sy ny fitrandrahana na mode de traitement sy ny fampitanana ny mode de transmission ny tahirikefitra informatique. Ankoatra ireo eloka ireo dia saziany lalàna ihany koa ny fampiasana tahirikefitra informatika izay fantatra fa nosimbaina, nofafana, nopotehina ary novana sy notsiniana. Saziany lalàna ihany koa ny fanohitohinana tsokosoko tahirikefitra informatika. Fanapotsaponana na fanimbana ny fiasan'ny rafitra arakajy mirindra na atteinte et entrave au fonctionnement d'un système informatique. Anisany voararan'ny lalàna arko ary mahavoasazy ny fampidirana ny virus ao anatin'ny rafitra arakajy mirindra.
Anisan'ny heloka ihany koa ny fisakanana tsy ara-dalàna sy ny fampitana tahirikevitra informatika na interception frauduleuse de données informatiques. Ity heloka ity dia miseho amin'ny alalan'ny fanakanana amin'ny alalan'ny fitaovana teknika na tahirikevitra informatika. Anisan'ny heloka ihany koa ny famokarana, ny fanaparitana, fivarotana ary ny fiazonana na fanolorana fitaovana na fandaharana informatika na tahirikevitra namboarina. Anisan'ny heloka ihany koa ny fiazonana na fanaparitana na fivarotana ny teny miafina na mot de passe na ny teny fidirana na ny code d'accès na tahirikevitra informatika. Raha fitinina izany ny sokajin-keloka voalohany amin'ny heloka amin'ny cybercriminalité dia mahasarona ireo fandrobana arak'ady mirindra isan-karazany na ilay hoe piratage informatique. Izay ny heloka sokajy voalohany, fa ny sokajy faharoa dia ny fanotohinana ny fiainan'ny olona amin'ny alalan'ny cybercriminalité. Anisan'izany ny fandrahonana ho faty amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovan-tserasera toy ny fampiasana finday, fampiasana tambazotra sosialy ary ny fandefasana email any amin'ilay olona izay misy teny fandrahonana ho faty. Io fandrahonana io dia mety natao tamin'ny alalan'ny soratra voasoniana tsia, sary-marika na famantarana ary nampitaina tamin'ny alalan'ny fitaovana informatika na elektronika. Ary izany fandrahonana izany ihany koa dia mety hoe narahana baiko sy fepetra. Marihana fa mety mafy kokoa anefa ny sazy raha toa ka fandrahonana dia natao tamin'ny alalan'ny fanohitohinana ilay olona amin'ny alalan'ny firazanana, fanavakavahana firenena, fanavakavahana volon-koditra na koa finoana. Anisan'ny heloka ihany koa ny fisandohana anaran'olona amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana informatika na fitaovan-tserasera. Izany fampiasana anaran'olona, fisandohana anaran'olona izany dia mety hoe manokatra compte vaovao fisandohana an'ilay anaran'olona, ilay mpanao heloka, izay ohatra ny hoe manokatra compte Facebook izany izy amin'ny anaran'ilay olona dia mitaky vola tsy ara-drariny izy any amin'ilay olona na koa hoe manao fisolokiana amin'ny alalan'izay fisandohana anaran'ilay olona izay eny amin'ireny tambazotra sosialy ireny. Izany heloka izany dia fahita matetika mihitsiny amin'izao vaninandrontsika izao. Usurpation d'identité no fiantso azy amin'ny teny vahiny. Mahavoasazy izany araka ny voalazan'ny lalàna ary voatondriny eo amin'ny 7/20 ny lalàna 4/14 tsipika ohatraohatra enina izany. Anisan'ny heloka manao intohinan'ny olona ihany koa ny fanompana na ny fanalam-baraka amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovan-tserasera na eny amin'ny tambazotra sosialy ireny. Anisan'ny heloka izay tena mitranga amin'izao fotoana izao ny fanompana sy ny fanalam-baraka eny amin'ireny Facebook ireny toy ny diffamation publique na injure zany ilazana azy amin'ny teny vahiny. Mahavoasazy ny fanaovana izany na atao amin'ny olon-tsotra izany na atao amin'ny olona izay mitondra fanjakana na ihany koa izay atao amin'ny androm-panjakana dia voararany lalàna ary koa mahavoasazy araka ny voalazany 2020 vaovao ny lalàna 4/20 tsipika 3/30. Heloka ihany koa ny famporisihana amin'ny fanohitohinana ny zon'olombelona. Heloka ihany koa ny fanaparitana hetsika izay mandrisika na fandringanana olombelona na heloka bevava iraisam-pirenena fandikana ny zon'olombelona toy ny ireny génocide ireny zany izay sasiany lalàna ny fanaparitana izany ho an'ny be sy ny maro amin'ny alalan'ny fitaovana informatika na fitaovan-tserasera araka ny voalazany 2/20 ny lalàna 4/20 tsipika 3/enina. Heloka ihany koa ny fitehirizana sary mamofady ho an'ny zaza tsy ampy taona. Famokarana tahirin-tsary, fampitana ny sary amin'ny alalan'ny fitaovana informatika na elektronika ka maneho zaza manatanteraka fihetsika mamoha fady izay miharihary zany tena izy na koa mety hoe amboarina na foronina ao ihany koa izay maneho ny fananan'ilay zaza ka hikendrena filana ara-nofo, pédopornographie
na pornographie mettant en scène des enfants araka ny voalaza ny andininy faharoa amby roapolo lalàna efatra amby folo sy arivo tsipika ohatraohatra enina dia mahavoasazy izany eloka izany ary tena voararany lalàna sazy ny lalàna ihany koa ny fanaparitahana sy ny fivarotana izany sarina sarisary izany amin'ny alalan'ny fitaovana informatika na fitaovana elektronika ny andrana amin'izany eloka izany dia sazy ny lalàna ihany koa sazy ny lalàna ihany koa ny fanaparitahana sy ny fivarotana izany na sarisary na amin'ny alalan'ny fitaovana informatika izany hoe tsy voatery ho zaza tsy ampy taona fa mety hoe olona efa ampy taona dia aparitaka eny amin'ireny tambajotra sosialy ireny anisan'ny tena eloka tena mitranga izany amin'izao vanim-potoana izao ny fanaparitahana sarin'olona izay miboridana na koa hoe fanaparitahana sarin'olona izay misy tahiry tsara mamoha fady ihany koa alefa amin'ireny tambajotra sosialy ireny sazy ny lalàna ihany koa ny fanondranana na ny fanafarana ireny sarina sarisarin-jaza mamoha fady ireny entitra ny fitsarana ary zaza tsy ampy taona ny aran'ny eloka mariana fa miamafa ny sazy raha toa ka zazalatsaka ny 5 taona no voakasiky ny eloka ka mety avoasazy 3 taona ka hatramin'ny 10 taona hatramin'maizina izany sokajiny lalàna ho eloka ihany koa sady eloka bevava ny fampiasana fitaovana informatika na elektronika mba andrangitana anomezana vana namorana mba amenona ny fafinaretana ara-nofon'olon-kafa ny fivarotan-tena zaza tsy ampy taona izay atao amin'ny toeram-pianarana toeram-panabeazana ka atao amin'ny alalan'ny fitaovan-tserasera izany mba ho hitan'olona dia voararany lalàna ny fanaovana izany eloka izany miamafy ny sazy ka mety avoasazy asa terivozina mandra-pahafaty raha toa ny eloka ka nataon'olona maromaro na vondron'olona maromaro eloka ihany koa ny tolotrahana tanterahana filanara-nofo ataon'ny olon-dehibe amin'ny ankizy antsoina hoe proposition sexuelle par un majeur envers un mineur amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovan-tserasera na fitaovana elektronika araka ny voalazany andininy fa 4 ny lalàna 4 tsipika ohatraohatra enina miamafy kosa nefa ny sazy raha toa ka narahana fionana izany tolotra izany eloka ihany koa ny fanaparitahana avatra miaro herisetra amin'ny endriny mamofady mitarika fanavakavahana ny fanamboarana na fitaterana na fanaparitahana afatra miaro herisetra na mamoha fady afatra maneho fanavakavahambolon-koditra na fakalana vahiny afatra nohitohina tanteraka ny maha-olombelona na ny fivarotana izany dia sokajiana ho eloka indrindra raha toa ka mety hitany ankizy tsy ampy taona ny afatra ety am-pamaranana dia tokony hitandrina tsara mba tsy ho voasoloky amin'ny alalan'ny fampiasana tambajotra sosialy satria betsaka ireo olona izay misandoka anarana amin'ny alalan'ireny tambajotra sosialy ireny dia manao fisolokiana ireo mpanao ny eloka misaotra ny televiziona malagasy sy ny ministeran'ny fitsarana tamin'ny fanatotosana ny fandaharana mametraka ny veloma finaritra ho an'ny mpijery ny televiziona malagasy tafiditra tanteraka ao anatin'ny fampiasana ny teknôlôjia moderna ny fitondram-panjakana ankehitriny ka mirindran-dalana tanteraka amin'izany ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny rarahan-tany ny talian'ny fanavozana eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny rarahan-tany hitondra fanazavana momba ny fikirakarana-reo antotan-kevitra eo amin'ny fananan-tany manaraka ny vanim-potoana ankehitriny Fary miara-batsika rehetra mpanaraka ny fandaharana soasilalàna eto amin'ny televiziona malagasy toy ny ahoana ny sehatry ny fananan-tany amin'izao vanim-potoana ny numerika izao raha patsiahivina antsika
dia tany amin'ny taona 1896 no nanokafana ny sambandraran'ny fananantany sy fandrefesantany voalohany teto Madagasikara. Ny taona 5 no nanomboka ny tondrana fanavaozana ny sehatra ny fananantany tamin'ny alalan'ny lettre de politique foncière izay nanamafisana sy nanamorana ny fahazahoana zo fitompoana tany. Amintsika amin'ny teny izao miisa 420 ny sambandraran'ny fananantany sy fandrefesantany eto Madagasikara. 9 ny tribunaux terré ambulants iray ny tribunal terré itinérant ary 90 ny bureau de subdivision foncière intermédiaire. Ireo sambandrara ireo dia misahana tanteraka ny fitantanana ny fananantany sy miandraikitra ny fiantohana ny zo fitompoana tany ho an'ny daholobe. Maro ny sedra nolalovana tao anatin'izay ary maro ny fanampy izay napetraka. No hatsaraina hatrany ny fomba fiasa sy ny fomba fikirakirana ny antota-taratasy isan-karazany ary ny tolotra omena ny mpila raharaha rehetra. Noho izay fanatsarana izay dia nazoto ny olona ny kirakirany taniny ary ny amaro ny fangatahana, ny abetsaka ny dossier niditra arak'izany, ny afeny ny archive, misy ny dossier very noho ny fifandisony toerana ary mihasarotra ny traitement ana dossier rehefa ela ny ela moa dia miapotika ny boky rehefa mifindra tanan'olona maro izany. Manoloana izany rehetra izany dia napetraka ny programme national foncier 1 izay nentina hitondrana vahaolana maharitra sy pekady maro ahafahana miaro ireo documents fonciers rehetra ka anisan'izany ny fanavaozana lehibe nentina atao anatin'izay ny fampiasana ny teknolojia moderna ao anatin'ny fikirakirana ny antota-taratasy amin'ny ankapobeny. Ny tanjona moa amin'ny mahafototra ny fampandrosoana ny fananantany dia ny tondrahana fomba fiasa moderna, mamala ny filan'ny toedrarana ankehitriny dia ny hanatsarana ny fitantanana ny fananantany amin'ny ankapobeny ao anatin'ny mangarahara, manakaiky vahoaka ary ny hanomezana totra tsaratsara kokoa hatrany ireo mpila raharaha rehetra eto anivon'ny sambandraran'ny fananantany sy fandrefesantany. Amin'izao vanim-potoana nomerika izao dia maro fanavaozana nomerika goavana ireo. Ho an'ireo tany voatsikajy ho propriété privée titré, izany hoe efa misoratra amin'ny olon-tsotra na fikambanana na amin'ny fanjakana dia efa misy logiciel sy application maromaro no vokarina hanamorana ny asa sy ahafahana manafaingana ny traitement rehetra. Anisan'izany ny logiciel LISOM izay ahafahana manatanteraka ny dématérialisation ny titre foncier sy cadastre, izany hoe rindrabaiko entina ampidirana sy hanangonana ireo antota-kevitra rehetra mahakasika ny tany sy ny tompon-tany mba hahazoana archive sy base de données numérique. Izany dia entina hanamorana ihany koa ny fikarohana ireo antota-kevitra hialana amin'ny fahaverezana isan-karazany ary indrindra hialana amin'ny olan'ny boky rovitra izay miteraka ahiahy sy mety ho atany mihitsy aza rehefa hovozongozona ny porofo fananantany. Ao anatin'izay fikarakarana dossier izay dia misy ihany koa ny logiciel ifantatra. Entina andefasana afatra na notification ireo mpila raharaha rehetra ahafahany maharaka ny fizotrany dossier-ny. Raha ohatra hoe misy dossier tsy ampy na ilana ilay mpangataka dia andefasana message izy ireo ahafahany maharaka ny fizotrany fangatahany. Ny logiciel topo manager ahafahana manatanteraka dématérialisation ny procédure topografika rehetra. Io rindrabaiko io no ahafahana mamadika ny saritany taratasy ho lasa numerika ary ampiasaina amin'ny andavanandro mihitsy ary ny amin'ny traitement sy suivi ny dossier rehetra niditra eo anivon'ny sambandraran'ny fandrefesantany. Ankehitriny sambandraran'ny fananantany sy fandrefesantany 7 no efa nisitraka izany dématérialisation izany izay efa manana angon-drafitra numerika ampiasaina amin'ny andavanandro ary efa afaka mamoaka eo amin'ny fomba moderna ny fanamarinana fananantany sy saritany numerika izay efa ahitana QR code moa izay miantoka ny fahamarinany antota-kevitra izay voarakitra ao anatin'izay. Araka ny hitantsika any avaradrano, atsimon-drano ary Tanaville ohatra dia efa misy toerana mihitsy voatokana ahafahana maka amin'ny alalan'ny fitaovana informatika ireny certificat numérique d'immatriculation et de situation juridique sy plan individuel numérique ireny.
amin'ny alalan'ny dispositif automatique d'information moa no angalana izany. Amintsika ny teny izao dia efa 158 565 ny titre saritany voarakitra amin'ny endrika nomerika ankehitriny izay maneho 2.20 amin'ny titre rehetra manerana Madagasikara. Mbola maro ny asa miandry mitoy ny ezaka fanivina moa dia nisitrahan'ny sampandrarahan'ny fananantany sy fandrefesatany rehetra manerana Madagasikara izany fanavaozana goavana izany. Ho an'ireo tany voasokajy propriété privée non titré kosa, ireo tany mbola tsy vita titre sy cadastre efa misy fanajaliana teny fambolena dia efa misy ihany koa ny fanavaozana entina ahafahana manoratra ireo tany ireo amin'ny olona izay nanajary azy amin'ny alalan'ny opération de certification foncière. Ny logiciel FIPLOF moa no ampiasaina amin'izany eo anivon'ny birao ifotony fananantany ahafahana mitahiry ireo atotan-kevitra rehetra mahakasika ny karatany sy manamora izany indrindra amin'ny hetsika karatany vao be. Amin'ny maha base de données azy ihany koa dia manampy amin'ny fitantanana ny fananantany amin'ny ankapobeny sy ny fotony izany mba hialana amin'ny fifanitsahana isan-karazany na karatany sy karatany zany na karatany sy titre. Ankehitriny efa manodidina ny 300 ny commune mampiasa ilo logiciel FIPLOF io ary 1 887 195 ny karatany izay efa nozaraina. Mba ahafahana misoroka izany fifanitsahana izany dia miainga amin'ny plan local d'occupation foncière izay fanavaozana nomerika lehibe entina hitantanana ny tany eny anivon'ny commune. Ity rafitra ity ahafahana mamantatra mazava tsara ny satanitany tsirairay sy manafaingana ny fomba fiasa amin'ny famaritana sy fitiliana ny tany izay atao eo anivon'ny sampandrarahan'ny fandrefesatany. Fitaovana lehibe ihany koa izy hiadiana amin'ny resaka ady tany hiatohana ny mangarahara ary hanamafisana ny fahatokisan'ny vahoaka amin'ny fanjakana. Ny tanjona moa dia nisitrahan'ny commune sy ny sampandrarahan'ny fandrefesatany rehetra eraky Madagasikara izany PLOF izany ho tombotsoany rehetra. Mba hanamorana ny mise à jour an'io PLOF io sy hampitovy ny base de données eo ampelantanan'ny guichet foncier sy ny circonscription topographique dia napetraka ihany koa ny interconnexion izay fitaovana entina mampifandray ireo sampandraraha ireo mba ahazoana antontan-kevitra mitovy sy marina ao anatin'ny fanatanterahana ny asa ary indrindra hisorohana amin'ny mety fifanitsahana arak'ilay efa nolazaiko teo. Ho fiarovana ny tanimpanjakana kosa indray dia fanavaozana lehibe ny entina na ahafahana mamaritra sy miaro ny tanimpanjakana amin'ny fanaovana ny délimitation numérique amin'ny alalan'ny fahazahoana coordonnées laborde. Ity dingana ity dia ahafahana manafaingana ny asa ho amin'ny fanoratana ireny tany izay ampiasan'ny ministera isan-karazany ireny amin'ny fanjakana. Anisan'ny fitaovana iray ahafahana manao recensement ny tanimpanjakana izy sy azahoana ny tontanisa marina entina miaro ny fananan'ny fanjakana sy manatsara hatrany ny lafin'ny fananantany. Ho fanatsarana izany moa dia efa mampiasa fitaovana avo lenta ny sampandrarahan'ny fandrefesatany toy ny saritany azo avy amin'ny zana-bolana entina hanatanterahana izany délimitation numérique izany. Ao anatin'izay fitantanana ny tanimpanjakana izay ihany koa dia namolavola didim-panjakana mahakasika ny sommier national des baux ny fonds national foncier izay fanavaozana entina manamafy ny fitantanana iraisana ireo fifanarahana fanofana tany eo amin'ny fanjakana sy ny olon-tsotra na orinasa na fikambanana izany. Misy rindram-baiky novokarina araka izany ahafahana manao centralisation sy ny mise à jour n'ireny données ireny ahafahana miantoka ny fitantanana maharitra sy mahomby ny fananantany. Amin'izao fotoana izao moa dia entanina ireo mpanofa tany amin'ny fanjakana mba hisoratra anarana eny anivon'ny Fonds national foncier alohan'ny 1 Desembre 2022 ahafahana manohy ny fisitrahana izany fifanarahana izany sy mba ahafahana manana base de données fiable ao anatin'izay. Ao anatin'ny fianatsarana lalandava ireo tompona andraikitra ary dia mbola maro ny logiciel sy application eo andalam-pamokarana ankehitriny. Anisan'izany ny logiciel mahakasika ny fizarana titre VB izay miantoka
lehibe ny fisitrahana porofo fananantany. Eo ihany koa ny tracebook izay hanatsarana ny gestion ny archive, anaovana suivi ny traçabilité ny fampiasana ireny boky ireny mba hanafaingana ny fomba fiasa sy ny fikarohana izany rehefa misy dossier miditra. Eo ihany koa ny logiciel mahakasika ny expropriation izay ahafahana mamadika ny tanin'olon-tsotra ho tanim-panjakana ho tombotsoan'ny besinimaro dia ahafahana manao suivi ny dingana rehetra lalovana isaky ny ambaratongany izay mametraka angon-drafitra mazava tsara mahakasika ny tany rehetra voakasiky ny tetikasa iray. Eo ihany koa ny système de gestion des formations lente data izay ampiasain'ny observatoire du foncier. Rindram-baiko mirakitra ny antotan-kevitra rehetra mahakasika ny zava-misy eo amin'ny fananantany ary ahafahana manara-maso sy mamoaka antotanisa marina. Isan'ny fanamby lehibe ao anatin'ny fampiarana ny programme national foncier 2 ny fametrahana ny système d'information foncière na ny SIF. Io système d'information foncière io dia rafitra iray amondronana ireo rindram-baiko rehetra izay ny tany isaky teo ho afaka hiara-hiasa isian'ny base de données iraisana ho an'ny fananantany iray manontolo. Manamora ny fifandraisan'ny service rehetra izy ary indrindra azahoana antotan-kevitra marim-potitra eo ny eo noho ny fifanakalozana antotan-kevitra ara-potoana. Io rafitra io zany no iandraikitra ny fitehirizana, fanodinana ary fizarana haingana marina sy mangarahara ny information rehetra mahakasika ny tany araka ny mety ho ilana azy na ho an'ny olon-tsotra zany na ho an'ny mpandraharaha na ho an'ireo tompona andraikitra isan-tsokajina izay manampy be dia be amin'ny fanapahan-kevitra. Aoriana kely ao ihany koa ity rafitra ity dia afaka ifandray amin'ny seha-mpanjakana hafa amin'ny alalan'ny interopérabilité de données hanamavanana ny dingana ara-mpanjakana. Rehefa tapitra izay rehetra izay dia izy ny servisy an'ny linina maromaro atolotra ao anatin'izay. Toy ny fangatahana isan-karazany, ny suivihana dossier, ny fahazahoana, fanamarinana fananantany sy saritany en ligne ary ho afaka aloha à distance ihany koa ny saran'izany. N'aiza n'aiza misy anao zany aoriana kely ao mety afaka ahita ny toerana misy ny taninao ianao miaraka amin'izay information rehetra mahakasika izany. Natsangana ihany koa ny comité interministériel de plan d'aménagement. Ahafana mandrindra ny fandrafetana ny sehatra tsirairay amin'ny filana tany mba ifandray amin'ny drafi-panajariana izay efa mipetraka sy manaja ilay toetany. Ahafana ihany koa manana antotan-kevitra rehetra mahakasika ny drafi-panajariana ny ministera rehetra mba hisian'ny lamina sy ny fenitra ary ahafana mamoaka ireo toerana azo ampiasaina amin'ny tetikasa fampandrosoana toy ny réserve foncière touristique, ny zone d'industrialisation sy ny sisa izay tanjona izay moa dia entina ametrahana ilay catalogue foncier. Maro ny zava-bita fa mbola maro ihany koa no asa miandry. Efa manao ezaka lehibe ny fitondram-panjakana ankehitriny mba ahafahan'ny olon-tsotra tsirairay miaina pitoniana fa voaharo adalàna ny taniny sy ny zo amin'ny taniny ary afaka ampiroborobo tsy misy ahiahy ny seha-piariana ny olona tsirairay avy. Izany rehetra izany moa dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny fanatanterahana ny vinam-panjakana voarakitra ao anatin'ny drafi-panjakana amin'ny ankapobeny dia ny digitalisation des services publics izay fanovana nomerika isian'ny mangarahara hatrany eo amin'ny raharaham-panjakana. Koa misaotra anareo naharitra ny ianao hatramin'ny farany ary ny fahombiazan'ireo fanavaozana rehetra ireo moa dia miankina amintsika tsirairay avy sy ny fiarahamientan'ny tsirairay. Misaotra tompoko.